Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Tonga amin'ny fotoana izay hanomezana dia ny andro faefatra niana ny John mpiandro tsara ho anao. Fiderahantsika an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky ny Salamo 120. Salamo 120. Aokontsika hiara-hitsangana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nanjava mahory aho, mampandry amin'ny mamelombelona amin'ny fanahiky izy, tarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha amin'ny mamaky dia tsy hatahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Eno ilatra latabatra eo anoloako io avaliko ianao, andiloko ianao, kapoakako feno dia fahasoavana sy famindram-po manaraka ahy amin'ny andro petra ohatran'i Jehovah aho. Amen. Ny hira faha 20, 1 sy 9. Sika Tompoko. Ray masonao, sotranao zay fa noho ny famindramponao, tiavanao dia nomenao izao fotoana izao zahay, ary nanirahanao ny fanahy masinao, taridalina anay ka tonga amin'izao tempolinao masina izao zahay, iaino sy anaraka ny afatra avy aminao. Gatahanay hatrany ny fanahinao masinao mba ampitoerinao aminay tsirairay avy, ahafahanay mandray teny izay ampitondrainao mpanomponao. Ianao anie no anendry ny lelany, teny aminay izay sitraponao amin'ny alalan'ny fampianarana omeny anao. Ataonay izany vavaka izany ampiarahanay amin'ilay vavaka tsara nampianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitro, anie ny anaranao, anie ny fanjakanao, tao anie ny sitraponao, etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Hoanay anio ny hanina sy azahoanay, ary mamelany elokay tahaka ny namelana aminay. Hoanay ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Amen. Menany pasty.
Faly miaraba antsika rehetra, faly miaraba ny komitiny faharoapolo taona ny 2010 taona, ny borony fiangonana tarihan'ny filohany ny komitiny faharoapolo 2010 tarihan'ny filohany amin'izao andro fahaefatra izao ny fampianaran'ny jaune. Androany tsika dia fampianarana pratika kokoa zany, maly le théorie somary sarosarotra raisina. Dia androany zany pratika n'le izy indray zany zay no mampiavaka amin'ity zany sady texte efa haintsika loatra izy ity. Ndao tsika resaka aloha hoe ahoana moa ny aviany teny hoe mpiandry. Teny hoe mpiandry aloha dia berger na pasteur. Pasteur no dikany hoe mpiandry zany. Izy zany efa terme anisan'ny tranainy indrindra. Satria ny olona taloha zany nomady, mpifindra monina. Zareo zany tsy tena ny ompy fa tsy tena ny ambolo fa ny ompy. Ny olona voalohany zany dia nomady, dia mpifindra monina zany. Ka ny olona taloha zany mpiompy. Dia le teny hoe mpiandry zany efa ampiasa n'aiza n'aiza, atraiza na tamin'ny lafiny ara-baky-teny, na tamin'ny lafiny métaphore na symbolika na sary ohatra zany. Ilazana olombelona zany ny mpiandry zany na dia mpiandrondry ary. Anisan'ny olona tranainy indrindra atao hoe sumérien, tany amin'ny taona 3000 talohan'ny Kristy zany efa nampiasa an'izany teny zany zareo, lazanjareo mpanjakan'jareo. Mpanjakan'jareo zany atao hoe pasteur na berger, poimeneo amin'ny teny grika. Dia le mpanjaka rehefa tsara fanahy dia atao hoe mpiandry. Tsotra be izy be fitiavana marina. Ny Egyptianina koa nanao an'izany, mpiandry ompy. Ny Egyptianina tsy tena ondro nandrasany fa ompy. Zay mahatonga mandrakakaitriny ny omby ny Egypte zany dia misy Andriamanitra apisy ny sisa endriky ny omby le izy. Zay mahatonga ny zanak'Israely rehefa avy tany Egypte nanao sarin'omby lahy volamena. Dia ny Egyptianina zany omby ny tena andrasany. Dia misy koa ny vahoaka atao hoe akadianina zany, ireo zany vahoaka tranainy. Mikisaka ihany tsika zany ny Babylonianina sy ny Persianina koa nampiasa n'io teny io, mpiandry io. Hitantsika amin'ny Baiboly amin'ny Saiafa, i Kirosy mpanjakan'ny Persianina dia antsoina hoe mpiandry ondry. Hoy izy Andriamanitra hoe izy ny mpiandry ondry. Fampiasa zany zany ivelan'ny Baiboly. Ny Grika koa dia malaza amin'ny fiandrasana ondry. Misy boky atao hoe Homère, misy atao hoe l'Odyssée zany na Ulysse, izay olona malaza anatin'ity boky ity dia nahita karazana mpiandry ondry maro be. Misy karazana olona atao hoe cyclope zany ngeza be izy dia tokana eto ny masony. Izy mianakavy ireo mpiandry ondry daholo. Cyclope zany no anarany amin'io. Io zany ny Grika rehetra koa zany nampiasa ny teny hoe mpiandry ilazana ny mpanjakana. Ilazanjareo ny mpanjakan'jareo zany mpiandry koa zany ilazanjareo ny mpanjakan'jareo Agamemnon, Euryalus, Achille, dia natsoina hoe mpiandry daholo reny. Iry Hercule natsoina hoe mpiandry daholo. Tadi fa ny Hercule zany tsy romanina fa grika, Héraclès amin'ny teny grika. Afangarontsika foana manko matetika mythologie romanina sy ny mythologie grika. Héraclès zany teny anaran'io grika io fa tsy romanina, fa novan'ny romanina hoe Hercule anarana, Héraclès zany. Dia tahaka izany koa Achille zany teny anarana fa tsy Achille, grika daholo reny olona reny. Grika daholo reny olona reny. Fa aty arina aty zany vao tantara romanina misy ny sisa dia iza moa le niady tamin'ny esclavage iny, iza ny fiantran'le rangahy iny, Spartacus, reny zany ny romanina. Dia afangaron'ny olona foana amin'ny grika, entre parenthèse zay. Teo amin'ny Israely indray ny patriarky, ray aman-dreny be zany, ny mpanjaka ary olo malaza atao amin'ny Israely dia saika mpiandry ondry, hoe ondry zany ity ara-baky teny avokoa. I Abrahama ny andry ondry, Isaka ny andry ondry, Jakoba ny andry ondry, Mosesy mpiandry ondry, Davida mpiandry ondry. Davida mpiandry ondry dia lasa soldat, dia lasa officier, dia lasa lehibe ny miaramila, dia lasa vinanton'ny mpanjaka, dia lasa mpanjaka. Saika dia para mpiandry ondry daholo izy. Ka no tiana resahana zany hoe raha vao miteny Jesosy mpiandry
ny olona rehetra mahalala ny dikan'izany zay ny tiana resary ny olona rehetra zany mahalala ny dikan'izany fa teo amin'ny firy tamin'ny taloha koa zany na tamin'ny Israely na tamin'ny vahoaka tsy mpivavaka ny Andriamanitra koa dia nantsoina hoe mpiandry tsy ny Israely ihany manao an'izany fa hatramin'ny olona tsy jiosy dia mampiasa an'izany ry Jesy na mampiasa an'izany Jesy zany andriamanitry ny Grika dia ry Hermesy dia io koa zany tsara ho fantatra fa ny andriamanitry ny Grika ihany no novain'ny Romanina le andriamanitra tenen'ny Romanina reo tsisy anazy nankamoron'ireo fa ny Grika Jesy aminy nantsony Grika hoe Jupiter Jesy Grika ihany nantsony Romana hoe Jupiter i Hermesy ihany nantsony Romana hoe Mercure io zany zavatra avadiny fotsiny ianarana zany fa ny Grika daholo reo dia ny Israely koa nanao i Jehova indray nataony hoe mpiandry koa izy ny mpiandry nivakitsika tamin'ny teny tamin'ny vavaka fampidirana teo Jehova no mpiandry ka tsy vaovao zany le terme io zany ka amin'ny olona rehetra mpitarika teo amin'ny Israely mpitarika ny vahoakan'Andriamanitra dia antsoina hoe mpiandry avokoa ny mpanjaka ny mpisorona mpaminany mpanapaka noho izany ary dia vakitsika le teny famaranana toana sisy nisy ary ny mpiandry ratsy sy ny mpiandry tsara teo amin'ny vahoaka ka izany indrindra no milafika ao ambadiky ny tenin' Jesoa amin'ny Jaona 10. Raha ijery ny amin'ny mpiandry ratsy fanahy ianao vakio Ezekiel 34 Jérémie 23 mihinana ondry reo mikapoka ondry reo mivarotra ondry reo mampiady ondry reo tiany Ezekiel sy Jeremia zany reto olona reto ny mpanjaka ny mpisorona ny mpaminany saradala daholo teo amin'ny vahoaka atao hoe mpiandry ratsy zay zany milafika ao ambadiky ny fanazavaan'i Jesoa io ndeha arytsika hiditra amin'ny tapany voalohany mentsika hoe ny tena mpiandry ondry ny tapany voalohany zany mba misy mamaky izy io andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahenina sokafantsika amin'izay ny Jaona 10 mba tsy manino arahantsika mamaky Jaona 10 andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahenina lazaiko amin'ireo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny nanondry fa mananika ny fefy dia mpangalitra sy jiolahy fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandro ny ondry ary izy no vohain'ny mpiandro vavahady ary ny ondry mihain'ny feony ary izay tena ondrony koa dia antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka ary rehefa moaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy ary ny ondry ny manaraka azy satria malala ny feony ireo ary ny vahiny tsy arahany fa andosirany satria tsy fantany feony vahiny zany fanoharana zany lazainy Jesosy taminy nefa tsy azony zay zavatra nolazaina taminy zay no mahagaga tsy azony zareo ndray le izy nefa tout le monde malala hoe zany mpiandry zany tsy le miandry ondry ry aminy dikany fa le olona mitarika asa na tsy azony zareo na tsy te halala ho hitantsika eo ny atao hoe fanoharana paromia na parabole dia fiteny na tantara alaina amin'ny fiainana andavanandro tsy angano fantatry ny rehetra ka entina nambara hevitra lalina kokoa mifandray aminy tsy maintsy zavatra andavanandro foana raha voafanoharana ohatra hoe ny mpamafy mamafy misy ondry very misy zanaka maditra dia nandeha nisy olona ny karama nisy olona nampiasa vola tsy maintsy zay mampiavaka azy amin'ny angano tsy maintsy tantara andavanandro possible tsotra fo mazava zay zany ao anatin'io clarté breveté dia zay zany ny ilana azy ao anatin'le izy tsotra fo mazava zavatra ety amin'ny tany ohatra hoe voan-javatra ondro fambolena ilazana zavatra momba an'Andriamanitra toy ny fanjakan'ny lanitra zavatra tsotra zay foana fampianaran'i Jesosy tsika hoe du facile au difficile de l'exemple à la loi inductive zany du particulier au général zay fomba fampianatra Jesosy ity lahateny ity nefa tsara ho marina koa fa tahorinany
fandroany jo sy ny faritra le jamba zany hoe loha io a toko fahasivy tamin'ny toko fahasivy taona isy jamba nysotramin'i Jesosy dia tezitra amin'ny jiosy satria nasotrarina tamin'ny sabaty dia niady hevitra tamin'ile olona sitrana resin'le olona sitrana zareo avy amin'ny devoly zany olona tsy manaja sabata zany ozy indray le jamba hoe olona manasitrana ny jamba kosa tsy avy amin'ny devoly a fa avy amin'Andriamanitra rehefa niady teo zareo resy a dia niroahandro zareo tsy nahazo nivavaka ntsony le jamba dikan'izany ty tantara ty dia misy fandraisina amin'le fanasitranana an'le jamba amin'ny toko fahasivy. Ny fanoharana dia milaza ny dian'ondry zao ny fanaony andian'ondry zany amina tanàna kely anankiray io zany tsy tahaka ny ondry andrasana eny mipasan-kararana tahaka an'izany a fa ny fanao zany raha kelikely ny tanàna anankiray zany a dia mitambatambatra ny olona manarama gardien misy valabe zany ombonany zareo rehefa mandeha zany ny mpiandro olo samy mitondra ny azy manatitra amin'io valabe rehefa rivo ohatr'izao dia maraina izy maka ny azy ao samy maka ny azy zany rehefa maraina za midika amin'ity ny fanoharana dia milaza ny dian'ondry iray na maromaro voambina amin'ny toerana iray ka misy mpiandro vavahady zay karamain'ny mpiaramonina amin'ny tanàna kely iray ka ny mpiandro ondry dia manatitra ny ondry ny ao ny hariva ary maka izany kosa ny maraina rehefa avy miandro ondry zany ianao a tsy hanao tsony ny andro an'iny amin'ny alina zay ny dikany indraindray ny mpiandro ondry mandray misy 3 andro a rehefa mody izy aterina amin'io vala iombonana io indray a olona anankiray karamaina na tondron'ny fiarahamonina miandry an'io ka rehefa maraina ianao akan'ondronao a tonga le tenin'i Jesosy io misy olona zany efa fantany fa tsy fantatra le mpiandro vavahady izy izy ny manao misaoty tamboho izy satria raha hitsy zao le vavahady eo le mpiandry ny vavahady a zay tsy miditra eo Jesosy tsy mpiandrondro izy matotsy eo fa misaoty amin'ny tamboho angalatra jiolahy zay zany le sara dia izay mahatonga Jesosy hoe mpangalatra sy jiolahy ozy izy izay mianika fa tsy miditra amin'ny vavahady zay zany sara anankiray misy possibilité zany le olona sasany zany angalatra ao a tsy andalo vavahady satria misy mpiandro vavahady eo dia nitaratra zany a raha hoarina ankehitriny dia olona tsy manara-dalàna tsy tamin-dalàna ny vavahady manko midika fepetra midika discipline mivavahady ny olona discipliné zany tiany resahan Jesosy amin'io ny olona discipliné dia miditra amin'ny vavahady fa indiscipliné ianao misaoty mpangalatra sy jiolahy ianao dia manana hevitra ratsy matoa ianao tsy miditra amin'ilay vavahady fa izay miditra mazava sy miariary ny tena mpiandrondry ka vohain'le mpiandro vavahady vohain'le mpiandro vavahady izy ino ny ramy dia izay le fa zao nefany ity mpiandro vavahady tya eo am-bavahady ihany ianao ary zay mahatonga ny olona sasa misaoty satria maninona ny ondry mihaino feony ary zay tena ondrony tokoa dia antsony amin'ny anarany ka entiny mivoaka afantarina fa tena mpiandrondry ianao antsony ondrinao izy izy dikan'izany ianao tsy matafavoaka ny ondrinao raha tsy misy condition vitsivitsy inona ohatra fantatrao ny anarany efa nifaneresera taminy ianao tia azy ianao mikarakara azy ianao zay ny mahatonga le sasa misaoty satria namaka eo am-bavahady ary izy tsisy manaraka azy reo zany zany midika amin'ny tenin'i Jesosy hoe manana fifandraisana lalina sy matitra amin'ny ondriny izy tsy mila mandroaka na manao herisetra izy fa avoaka ny ondriny dia tariny manaraka reo tsy manaraka anao zany ny ondry a raha tsy efa ela ny arahanao taminy ary ianao ny karakara azy ny ondro manko tsy roahany ohatra ny omby zay mahatonga azy hoe mpiandry ondro ny tena resahana eto fa manandramana ianao mitarika omby ahitanao azy ataon'inona ianao mifarana ondro aloha le resaka eto a ny ondro manaraka rehefa fatany ianao ny omby na 30 taona arahanareo a ny omby mbola roahana fa tsy tarihana zay koa zany fanamarihana zany
ireo zany izy manino manaraka azy ireo satria malala miray ny dikan'izany gnosco connaître dikany teny hoe connaître zany a de miray sady mahafantatra connaître ne pas savoir ny connaître zany lalina koa ny savoir superficiel fa ny connaître zany dikany connaître mpivady ihany amin'ny soratra masina ny olona mifankalalala de roy ihany Andriamanitra sy ny olona de ny mpivady teny hoe mahalala zany a tsy ampiasaina amin'olo-kafa afa-tsy amin'Andriamanitra sy mpivady mahalala n'Andriamanitra fiteny de mahalala ny vady ka raha misy olona miresaka aminao faly mahalala anao mikisafa te hikotenao izy fa mifankafantatra ny olona sisa fa tsy mifankahalala faly mahalala zany a mpivady ihany zany de mihaino feo mino dikany mihaino taria amin'ny fampidirana ty taritsika miteny hoe retavy ny voamolany jaune mihaino manaraka mankato mino daholo ny dikan'izany isika zay na tsika nataontsika fampidirana iny ka mino zany a dikany mihaino manaiky ny feo de manambara fampianarana raha oharina amin'olombelona zany le ondry a mino manaiky manaraka mihaino fampianarana efa zatra ny fampiarany de omeny anarany ny ondriny ny anarana de midika toetra matetika rehefa tena mpiandrondry ianao na misamana tokony fantatrao inona avy ny klemen'le olona rehetra matetika ny anarana manara-biby manao an'izany le baka le mainty azontsika ve le izy misy zavatra ao le anarana resahana eto zany zay ny dikany ianao raha mitarika olo de fantatrao daholo fa tsy mitovy amin'le anarana amin'ny telefoninareo fa misy anarana komika be mipetraka anaty telefoninareo any a rehefa jerena répertoire de tsy hainao ntsiny hoe iaminy ty na iaminy fa zay le hoe le ondro koa mahafantatra ny anarana izay ifandraisana mpiandry azy fifandraisana ifankazoana lalina be io ka le mpangalatra ho izy mitovy amin'ny vahiny tsy mahazatra ny ondro izy sady tsy arahana andosirana tsy henony ny feony le jamba taria amin'ny toko fahasivy tsy nety ny ainan'le fariseo satria tsy mpiandry ondry ireo satria ireo a mpangalatra sy jiolahy entre guillemets de zay mahatonga an'io a noroandro zareo le jamba avy teo misy fandraisana amin'ny toko ary aloha zany satria tsy afaka iaino ny tena ondry zany zay koa nafantarina hoe raha tena ondry nareo atao amin'ny chapelle tsy tokony iaino feo hafahafa fantarina tsara sao de tsy mpiandry zany zany olona zany fa ireo nataon'le mpiandry fankaty aminy izy mahalala azy izy a mampianatra azy izy a zay zany a ny fanoharana voalohany a ny nametsika ohatra hoe ny tena mpiandry zany teo fa ndetsika iditra amin'ny fanoharana faharoa zany vavahady izy Jesosy misy fahatapany faharoa io tsy azo ny olona le teo a de mbola nampiny ndray andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo ovaka itsika de ondray Jesosy taminy lazaiko aminareo marina de marina tokoa zany vavahady ny ondry mpangalatra sy jiolahy zay rehetra tonga talohako fa tsy neno azy ny ondry zany vavahady ny mpangalatra tsy avy ratsy angalatra sy amony arandringana izaho avy mba hanana ny fiainana sady ananany be dehibe novany Jesosy indray le izy zany vavahady na jany le resaka mpiandro teo ahoana indray zany tsy le vavahady taria aloha io fa hafa ny dikan'io matetika tsy hain'ny olona ina indray ny dikan'io zao indray ny dikan'io rehefa hoentinao anantsaha ny ondrinao zao ny zavatra mitranga tsy tafody ianao amin'ny arivo rehefa tsy tafody ianao a alatsaka ao anatin'ny lavaka malalaka na fatra na zo le ondry mazava ho azy a tsisy vavahady io tsisy vavahady io hitanareo kianjan'ny betongolo io ohatran'io alatsaka ao a de ianao miandry etsy ny fidirina amin'io iza zany lasa vavahady avy eo le mpiandry ondry azonareo zany eo izy ny vavahady eo tsy maintsy mandalo eo ianao vao mantafavoaka ny ondry io ary zay midikany hoe zany vavahady mpangalatra jiolahy misaoty koa zareo tonga taloha ao zareo miafina ka na bibidia na inona
raha anaty lavaka izy tsy tafakatra eritrereto lavaka io hoe na misy bibidia ra tsy mabata ondro miakatra avy ao satria somary lavaka le izy fa tsy maintsy mandalo am'le mpiandro eo izy lasa vavahady le mpiandrondro zany lasa vavahady zay ny dikan'io satria tsy isy vavahady izy mibana eo izy tsy azo ny ondry tsy azo mihitsy ny ondry raha tsy miady am'le mpiandry ny biby na jiolahy te aka azy ireo tsy maintsy miady amin'io an'io rao zay ny dikan'io ary na ny ondro koa zany a tsy tafa koa raha tsy mandalo eo zay tonga zay izay tsy vavahady fa tonga aloha de jiolahy sy mpangalatra tsy miaro ny ondro izy tsy rarahin'ny ondro izy fa ny ondro kosa miainan'le vavahady satria vavahady io ihany inona le mpiandry azy zay ny dikan'io zany mivadika vavahady ndray izy ary satria alatsanao iny de banany eo on passe par lui zay fiteny militaire zany on passe par moi si tu veux le tuer de eo amin'ny vavahady iny afaka miditra sy mivoaka mitady amina na olona na ondry io zany vavahady mavontsy eo ny lalanao andeha sakafo eo mahatonga an Jesosy mampiavaka hoe ny mpangalatra misavatra telo en graduation ty tsika tsara izy satria tsika eto Madagasikara misy dahalo ny dahalo taloha de maninona fotsiny aloha de taty arina izy a taty afara izy a azokazotsika am'izay le sary zay ny mpangalatra sy ny jiolahy ho Jesosy fa ny vavahady kosa na i Jesosy de manome fahavelomana ena sy fiainana ary be de be pâturage ozy izy afaka mivoaka ny ondry a mandeha misakafo de avy eo a ampidirinao zay zany le izy zany ny vavahady raha miteny hoe zany vavahady a tsy le vavahady io zany fa le olona miandrondry apetrinao le ondry de izy mibana eo maty izy vo azonao io azay tokoatra nataon'i Jesosy maty izy a vo azonao ny zavatra ao anatiny ao zay zany a rehefa avy manao an'izany rehetra zany Jesosy vo iresika ny mpiandry tsara am'izay fatatsika zany hoe zany mpiandry tsara vakitsika am'izay le eto dia atambatra Jesosy am'izay reo fanoharana roa reo de ny mahampiandry sy ny mahavavahady da anehoany mpiandry tsara ny mpiandry plus vavahady égale mpiandry tsara zay zany le formule io zany le mpiandry tary izay manara-dalàna mampianatra mihain'ny feo a mifanerasera miditra amin'ny vavahady a le vavahady mahavelona miaro ny ondry mamelona amin'ny ondry a mitambatra manomely le hoe mpiandry tsara zay zany vo azo am'izay le izy rehetra miverimbeny ao zany le izy fa ataotsika amin'ny tableau fotsiny mora kely le izy ampitao fotsiny reo ny mpiandry vavahady sy le vavahady no ato maninona izy aloha izy miditra amin'ny vavahady zay midika manaja fitsipika fa le mpangalatra tsy miditra amin'ny vavahady mianika fefy manara-dalàna tsy manara-dalàna ny etony ray a mifankalala amin'ny valerasera ny dikan'izany manome anarana miresaka mampianatra ny dikan'io fa ity vahiny tsy mifanerasera tsy fantatry ny ondro ny feony na ny fampianarana sady tsy arahana no amsirana ny mpiandry maninona mitarika izy leadership zany fa ity tsy azo arahana ny vavahady afaka hidirana mamonjy manome anina manome fahafahana sy fiainana liberté koa ny dikan'izany fa ny ato mangalatra mamono mandringana zay aloha zany famtirana amin'ny teo fa raha ampitaitsika ndray a Jesosy milaza hoe mpikarama vakitsika kely ny 1:10 ka hatramin'ny 2:10 atreo ihany vakitsika tsy maninona izany mpiandry tsara ny mpiandry tsara manolotra ny aina amonjy ny ondry ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompony ondry izy koa raha mahita ny ambody avy de mandao ny ondry ka mandositra ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiaka azy mandositra izy satria mpikarama
ka tsy mitandrina ny ondry. Izany mpiandry tsara ary fantatry ny asa sady fantany aho, dia tahaka ny afantarany ray aho sy ny afantarako ny ray. Ary za manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa zay tsy amin'ity vala ity aho, ary reniko dia tsy maintsy hoentiko iain'ny feoko. Ary tonga andiany ray ihany izy sady ray ihany mpiandry. Zay no aho. Mpiandry tsara mifankahalala amin'ny ray. Fantatro ny ray aho sady fantatro izy. Fantatra Andriamanitra fa izy ny tena mpiandry, andininy 5 teo. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy, indro miverina aho. Mifankalala amin'ny ondriny izy, fantatro ny asa sady fantany aho izy. Manangona koa izy, manana ondry hafa aho izy, tsy maintsy angoniko. Mampiray, mitady, mampianatra, zay le feo zay. Ary amin'ny sitrapo, amin'ny fahefa-mitenany alona ny ainy, hiaro sy hamonjy ny ondry. Tsy hoe akory atao, volontaire mihitsy izy miaro ny ondriny. Mamono ny tenany hiaro ny ondry, volontaire io. Fa tsy hoe akory atao zany dia tahotra patrona takan'izany, tahatra soigadra. Zay manko ny miandro tanàna amin'izao. Fa volontaire mihitsy izy miaro. Zay zany le olona itokisan'ny ray. Ny ray ny tompony ondry. Raha manao an'izany daholo zany ny mpiandro tanàna na miaramila takan'izany dia zay ny tsara. Volontaire io. Fa le ato mercenaire dikany mpikarama eto. Amanina moa izy sady tsy mpiandry izy ny tompony ondry. Zay koa izy koa sady efa tsy professionnel izy amin'le raha. Zay no manahirana. Dia tsy tompony koa manahirana. Izy io manko raha tompony na tsy professionnel ianao mba miezika ihany professionnel sy anao le izy. Azonareo ve le fahaboazina double. Sady efa tsy professionnel izy no tsy tompony. Dia maninona? Mandao ny ondry. Ilaozy anao ko tsy anaziko. Dia mandositra koa. Ny ainy ihany ny vonjena. Satria aina sa vola. Dia mamela azy ireo azony ambody avelany eo izy. Dia karama ihany ny fantany. Tsy malosara ny vidiny izy. Lasy izy. Raha mateo karama ina no azoko eo. Zay manko marina ny azy sy mpikarama izy. Raha mateo aho izy raha ho faty mitesa raha haba. Dia tsy mitovy zany io. Tsy mitovy io. Zay izy rehefa mitilina hoe manolotra ny aina hamonjy ny ondry zany hoe tena ao amin'ny Kristy zany zavatra zany. Le zavatra teo ihany zany natambany, manana vondro maro aho izy mbola tsy atoka angono koa reo. Za tsy mitovy amin'ny mpikarama izy. Zany rehetrarehetra zany nataon'i Jesosy ny zavatra nitranga nefany nanahirana. Vakitsika hoe lohateny le ondry midongo sy manoto. Le ondry indray andao resahana. Le resahana le ondry ao amin'ny tapany ao. Le resahana ny ondry. Dia ny manahirana zany niteraka fisarahana ny fampianaran'i Jesosy. 2:7 vakitsika. 2:7 hatramin'ny 1:20. Ary nisy fisarahana indray tao amin'ny Jiosy no zany teny zany. Ary maro tamin'ireo nanao hoe mamina demoni izy ka efa vesainy. Nahoana ny mena azy nareo ho kosa ny sasany. Tsy mba teny demoniaka izany. Moa ny demoni va mampahiratra ny mason'ny jano. Nisaraka. Tanareo fa mitovy amin'le omaly ihany. Misaraka ny olona rehefa ilazanao ny fahamarinana. Misy mitenesy. Misy demoni le rangaty. Zavatra tsisy firaisina koa hoe manajaba an'izany Jesosy dia zay fa misy demoni. Izaho manjay ny tiavany ray aiko manolotra ny aiko andraisako azy indray. Manana fahefana amin'izany. Dia manamaly ny sasany hoe aoka kosa. Demoni tsy mahay mampimiritra ny jambe. Le jambe amin'ny toko 7. Nisaraka amin'ny olona. Fa tsy vitan'izany io. Fa tamin'ny fety manaraka dia nitohy. Le jamba io manko tena ny teny mihitsy izy tamin'ny toko 7 fa tsy misy olona mahay mampahiritra ny jamba raha tsy avy amin'Andriamanitra. Tsaroany olona le teny io amin'ny toko 7. Vakitsika ilay Jaona toko 7. Jaona toko 7 andininy
telopolo hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo eo akaiky eo aloha eo. Raha lehilahy na malazy hoe raha mba mahagaga tokoa lahy izany, fa tsy fantatra hoe zay niaviny nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy miheno ny mpanota, fa zay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony ihany no henony. Hatr'izay dia tsy mbola nisy rehefa nisy nampahiratra ny masony zay teraka jamo. Raha tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany a, tsy mahefa na inona na ino. Hitanareo? Io ihany zany nentin'ny argument nentin'ny olona hoe atadidio a, jamba zany tsy mahiratra raha tsy avy amin'Andriamanitra. Tsy vita io fa mitohy tamin'ny fety manaraka le adevitra. Farany nambaran'i Jesosy mazava, naveriny Jesosy ndray le fampianarana. Enareo tsy mba isany ondriko Jesosy ny farany, botezitra nga manisy tao. Dia naveriny Jesosy ny fampianarana hoe ny ondrany miainy, malaly, manaraka, za manome fiainana miaro, naveriny ndray. Jerentsika io namerenany azy, jerentsika namerenany azy. Amin'ny 20 zany amin'ny tangorona teo zareo, iza ndray ianao sy ny sisa. Nareo io Jesosy tsy mino e. Amin'ny 20 hatramin'ny fahatelopolo vakitsika 20 ka hatramin'ny fahatelopolo. Jesosy namaly azy, efa nilazako aminareo a, nefa tsy mino ianareo. Ny asa zay ataoko aminarany raiko no manambara, kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isany ondro. Ny ondriko mihaino ny feo, ary za mahalala azy, ary izy manaraka, ary za manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy harombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko zay manome aby lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy maharombaka ny amin'ny tanany ray. Izaso ny ray dia ray ihany. Naveriny Jesosy le fampianarana rehetra teo. Naveriny ray zany a, le votoatiny moa zany naveriny, fa tsy resaka mpiandry tsony. Fa inona natao amin'ny olona? Le hoe zaso ny ray dia ray ihany tsy zakany jiosy. Satria manao ny teny mitovy amin'ny Andriamanitra na Andriamanitra. Nefa zany mihitsy anie Jesosy, tsy zakany zareo. Le teny tsara ny olona manao an'izany. Le teny tsara ataonao iny raha misy ray tsy tiany, dia iny ihany taritaritiny. Ny gasy tena manao an'izany koa. Hoe olony teny sy olony fo dia manondrana. Adino daholo ny soa rehetra nataonao a, fa le teny ray tsy tiany iny ihany dia avao izy manenina teorina. Dia zavatra efa tara. Inona ny amin'ny hafarana? Nandrongatra tora-bato zareo. Amin'ny fareka amin'ny telopolo ahoana ao sisy. Dia nakavato ny ray, ary matoa ataony hoe indray encore efa fanaony zareo io, makavato toraka amin'ny Jesosy. Nakavato ndray zareo, nakavato. Zay le hoe mandrongatra le ondry, nakavato. Dia Jesosy mbola nanazava tokony ino angenareo hoe za amin'ny raha amin'ny ray, za no masin'ny ray, za no manao ny asan'ny ray, zaho amin'ny ray, ny ray ho ato amiko. Vao mainka tezitra zareo tamin'le izy koa, vao mainka tezitra. Vakitsika ny 9:30 hatramin'ny 7:30. Jesosy namaly azy hoe, voasoratra amin'ny lalinareo fa hoe izaho Andriamanitra ko ianareo. Raha ianareo izay nanaovana ireny ten'Andriamanitra ireny, natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo foanana. Moa izay nao masin'ny ray, ka ny rano amin'izao tontolo izao, fa no ataonareo miteny ratsy ianao, satria ho za zanak'Andriamanitra, raha tsy manao ny asan'ny ray koa dia aza mino ahy. Fa raha manao izany ihany kosa, na dia tsy mino azy ianareo, dia mino ny asa, mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray ato amiko, ary zaho amin'ny ray. Ahoana ozy izy? Dia nitady sambotra azy ndray mijiosy, ka nandositra izy tanareo amin'izay, fa rehefa nazavan'izany izy, mba vakitsika hoe fehezany teny farany. Fisamborona no nasetry ny jiosy an'izany, ka dia nandositra ny mpiandry fa manoto ny ondry sekandrasa. Misy fotoana mandositra, na Jesosy nandositra, manoto ny ondry, dia mandositra izy. Zay mahatonga hoe misy pasitera hoe ataon'ny olona mamay dia mifindra izy ny farany, dia ianao mieritreritra hoe tsy natantosaoko izy dia lasa. Jesosy kany namindositra, namoto le ondry. Ny amarana anazy dia ity, vakitsika hoe ilay izy. Matetika alokalofa ny ondry very io,
zareo tsy mitandro olo very, tsy mikarakara, olona efa tsy nandeha nivavaka tsy diany. Tena misy ny ondro very, misy ny ondro midongy, tsy mitovy io. Ny ondry very te ody fa tsy mahita lalana, mba misy ko de posy kely izy tafody. Fa ny ondro midongy hita ny lalana fa i tsy te ody. Tsy mitovy io olona efa dekona be ny asa teo sy ny sisako miteny hoe vera, tsy very tsony ianao fa midongy. Tsy mitovy zany. Satria olona efa nahalala tsara, efa tsy very tsony zany fa midongy. De izay zany le ondry. Ny afara tamin'ny resaka ondry le resaka teo zany hoe vitany any mpiandry tsara de nanahoana le ondry misaraka le olona. De le tsy mihinan Jesosy midongy de nanoto ny afarany. Tapitra zany ny fanazavana aloha zany de misaotra antsika rehetra ny aina. Manana 4 minitra tsika. Manana 20 minitra tsika fatatsika fa haitsika tsara le texte de afaka miresaka tsara tsika ndao ary. Na ny fomban'le mpiandro ondry teo zany tsy mitovy amin'ny fiandrasana ondry aty Madagasikara fa nazavaina teo fa zavatra hafa zany tiany resahana zany de mba azokazontsika an-tsaina amin'izay le izy ndao ary eza le facilitateur atsika. Ny micro. Afaka mifampizara koa tsika satria texte haitsika tsara io. Izany manana ambara. Misaotra betsaka indrindra pasitera amin'le fampianarana tena nafinaritra. Mahakasika an'le ondry midongy sy le ondry very pasitera. De manoloana an'le ondry midongy sy le ondry very zany de ohatrany ahoana ny fepetra na hoe ny tokony ataon'le mpiandro na ny zavatra ataony mihitsy manoloana izay rehetra izay le mpiandro ondry. Ny fepetra moa isika rehetra, le ondry very zany efa fatatsika loatra hoe tadiavina izy. Iny zany efa mazava be na amin'ny synoptika na amin'ny jaune de manana ondry hafa maro aho Jesosy de angoniko reo. Fa amin'ny lafiny pastoraly zany ny ondry midongy tsy zavatra ataonao aminy fa mivavaka ianao. Mivavaka ianao mba hiverenany, tsy vitany herinao atsony iny. Satria le ondry midongy anena mitory teny aminy, izy ndray mitory aminao e. Izy ara mahay no ianao ara ndraindray. Zay no manahirana aminy. Efa hainy daholo zavatra resahanao. Izay no fantarana ondry midongy io. Vavaka no atao. Iny mitovy amin'le mikarakara ihany e. Rehefa tsy azo de boucher no alaina. Zay no ataon'ny olona. De alao le tena tompony bery akazy Jesosy. Karavasina avy any tongeo i raha tiany hiditra ao. Raha tsy tiany hiditra ao moa velany very amin'ny tahaka ny Jiosy. Nandositra ny mpiandro. Ary mbola hafa koa manko ny ondry mandrongatra. Zay manko le izy ondry very, ondry midongy fa nody mandrongatra manko ianao moa tsy nenjehny tety tanàna. Manenjika mpanompon'Andriamanitra eraky ny aminy iny indray efa ondry mandrongatra iny romotra. Misy koa manko ny aromotana. Fa ny ondry midongy vavaka no atao. Miala nenina mivavaka ianao satria tsy afaka teny aminy tsy ianao satria ny zavatra teneninao izy mahay no ianao. Alao mivavaka ho azy dia antsoa Jesosy le tompon'le ondry nandroaka azy avy any raha mbola mazoto izy. Fa nefa tabidio le teo ny alany rehefa tsy anjary. Jesosy koa raha miala zany. De rehefa zay no ataon'i Jesosy de zay no ataony koa zany. Fa anjarantsika mivavaka ho azy tena tsy vitako tson'Andriamanitra fa ianao no tena mpiandro, ambonin'ny mpiandro rehetra, enao no nandroaka azy avy any. Ary mamaly Andriamanitra, tena mamaly Andriamanitra. Ary tsika rehetra manao an'izany na za manao an'izany de misy aminareo efa nikaravasina avy tany de tonga. Ary misaotra ny tompo ary, izy ny tena mpiandry fa zaky, voafetra ny vitako. Fa izy nitady anazy tamy de naverina. De voakapoka avy any moa de tonga amin'ny pasitera ao de ay moa de ianao mamaly aty dokodoko tany zany de nahazo tany. Manaraka, izany afaka manampy fanazavana koa tsika. Zavatra haitsika rehetra io izy le namana teo hoe androany
hafa ny androany mba moramora le vonina izy any manana zavatra zaraina fa tsy hoe manontany ihany koa. Ia, saotra indrindra. Ny fanontaniako indray pastera mahakasika ny fifandraisan'ny ondry. Raha fantatra efa fantatra zany fa ray ny mpiandry ary nefa ny fandraisan'ny ondry ny zavatra tenenin'io mpiandry io samy manany azy. Ary na eto zany dia efa tsy mitovy le izy. Dia ahoana no tokony atao zany fifandraisana amin'ny samy ondry ao anatin'le vala. Raha mamaka ny hoe Ezekely 3:7 nareo sy ny Jeremia 4:20 io misy andraikitry le mpiandry-ondry amin'ny ondry samy ondry. Misy ondry be izy manosika ny ondry kely, misy ondry izy hitsakitsahany rano dia maloto tsy hohan'ny sasany, misy ondry samy ondry koa zany ratsy fanahy da arahana maso izy ireny, ahitsy izy ireny zany no dikany. Fa misy ondry koa zany ratsy fanahy, vaky tsara Ezekely fa misy ondry ratsy fanahy. Anjaran'ny mpiandry zany mampianatra tsara mba hitovy ny zavatra vorain'ny ondry. Io tsy mitovy 100% zany fa mitovitovy. Zay ny idiran'le discipline teo. Ny ondry zany misy mila discipline koa, mila tarina zany ny ondry. Zay mahatonga le mpiandry mandeha aloha ny mpiandry mandeha aloha mba ho arahan'ny ondry zay rehetra ataony. Mivily atsy izy rehetra. Zay no mahatonga ny olona na expérience na olona kilemena na sainy ny andro le ondry. Afaka 3 taona tongilina daholo le ondry rehetra mandeha. Satria izy oloha foana hitany zareo. Dia le ondry kely teraka tsy malala fa ohatran'izy zany efa lasa raindry zareo ke. Ohatran'izy zany le tena fandeha dia mitongilana daholo koa le ondry rehetra zany nanaraka an'le olona zany. Ka zay la zay koa le ondry resahany zareo tsy mitovy amin'ny ondry aty fa ny ondry iresahany zany hafahafa mihitsy. Satria tsy ohatra ny fiandrasantsika ondry aty Madagasikara io hoe avela mikarenjeny, fa ny ondry ny tantsinanana miara-matory amin'io mihitsy le mpiandry. Nareo ve zany hafa mihitsy io zavatra io zany miara-matory amin'io mihitsy le mpiandry. Hitantsika manko le izy teo. Ka zareo zany tena mahay ny resaka fiandrasana ondry io noho itsika. Satria hatramin'ny zareo misy anarana tsirairay. Tsy vitantsika zany. Ka tsy azo ampitaina ny fiandrasana omby sy ondry aty Madagasikara io. Zay mahatonga ny ondry zareo zany lasa miray volo, miray loko, mitovy fampianarana azy satria le fomba hitaizana azy zany. Io koa tsy ny ray mandeha fa maharitra io. Mankalaza fa 20 taona tsika zay ny arahana teto. Nareo hoe mieritreritra hoe mitovy ny fiainonareo tamin'ny 20 taona lasa. Sahanareo hoe miteny an'izany. Tamin'izany ny sasany izy aloha mampianatra fa zany hoe tsisy azo le resaka. Dia tsy azo zany matetika, tsy hoe tsy azo fa tsy tiana le zavatra teneny. Tsy tahaka ny reto jiosy reto ihany. Maharitra io. Rehefa mampianatra anao tokony hitovy niveau spirituel, intellectuel ny ondrinao. Ampiakarina zany izy fa tsy avela bady foana. Matoa miady reo misy tsy fampipahalalana zany ao anatiny eo. Matoa miady reo. Fa tokony misy niveau hitovizana zany io. Tsy manao mizana tsindrian'ila zany ao anatiny io. Dia zay zany le zavatra zany. Dia le olona zany mampianatra dia miara-miakatra ny nivaon'le olona. Mifindra ho azy zany le fahalalako sy ny fahalalan'ny ranony. Zay zany dia tanjona amin'izy fa marina tokoa hoe tsy mitovy ny fandraisan'ny ondry zavatra. Ary le ondry miainy koa zany tokony haka référence amin'le tena mpiandry tsara. Raha misy mpiandry ondry anankiroa zany na maromaro miandry anao, le deba be ary izy mitovy amin'le deba be ary le teneniny. Satria le mpiandry ondry misy degré, mpanjaka, Jesosy ny hafarany ary, Jehovah ny mpiandry manao référence miakatra fa tsy zay mahatonga ny Jesosy miteny hoe za sy ny ray dia ray aminy. Jesosy mpiandry ondry fa ny ray koa mpiandry ondry. Zay ny dikan'izany. Rehefa tsy manao référence amiko anareo manao référence ary fa hitanareo fa mitovy le zavatra ampianarinay. Zay ny teneniny tamin'reto zavatra ampianarin'le ao ihany ny ampianariko izy izy ka hoanareo ny tsy miaino. Raha samihafa porofo io izy. Ampitao mitovy amin'ny any ary. Dikan'izany zao ampitao ny fampianariko sy ny ampianarin'ny fariseo. Dia hitanareo izy mitovy amin'le eo ambony eo.
zay koa zany misy ny ondry dia manana esprit de discernement. Einstein moa ny azy zay mahatonga hoe antsira ny feony vahiny ozy izy ina hoe vahiny ali amin'ny teny latina autre dia tsy mitovy amin'le eo ambony ao ny feo. Raha vao tsy mitovy amin'le eo ambony ao ny feon'le olona mitady miandry ianao dia mpiandry hafa izy aloy autre. Fanontaniana hafa na fanamariana. Eto zany pasteur le ondry raha oharina zany ny fanazavan'ny pasteur teo dia ao anaty ady dia ny mpiandry eo amin'ny vavahady no miandry, izany hoe mandalo eo amin'ny mpiandry daholo ny ondry. Raha ohatra moa zany pasteur fa tsy ohatran'izay indray 5-10 taona teo aoriana hafa indray zany le vala misy an'le ondry, izany hoe misy lalana hafa andehanan'ny ondry ka tsy hita izay anlehan'le ondry very. Dia ahoana moa zany pasteur fomba hitadiavana ilay ondry very raha tsy ohatran'ity indray le soara tompo. Voalohany zany ny mpiandry tokony mahalala hoe vala inona nandatsahany azy. Ny vala dia manambara fiangonana. Le mpiandry mihitsy zany tsy mahay mifidy fiangonana iandrasan'ondry n'Andriamanitra na le vala anazy tsy manjary. Zay daholo le fiangonana mitsangatsangana rehetra hitanareo reto. Dia tsy mahagaga raha mibotsaka koa le olona androany izy rema raha pitso izy chaîne raha afaka pitso izy mamotsotra le vala. Dia marina be le teninao mamotsotra le vala sy le mpiandry koa zany misy zavatra ataony eo dia mamotsotra foana le vala. Mamotsotra le vala. Fa ny tokony ho izy zany ny sary nataon'i Jesosy vavahady ray aminy. Eo amin'ny vavahady eo io olona io. Eo izy. Izy no lasa vavahady tahaka ny Jesosy. Dia rehefa miandry amin'ny vavahady ianao zany efa ondry adala matoa tafatsoaka ao satria eo ihany ny vavahady. Zay mahatonga ny olona mampianatra tsara ny ondriny, manome azy amina sy ny sisa mikolokolo azy. Raha mbola tsy afa-po amin'izay izy dia miditra amin'ilay ondry midonky izy avy eo. Fa ny mpiandry ondry zany rehefa apetraka tsara zany rehefa anaty ala zany anao jerenao tsara hoe aiza nametranao azy, lavaka andatsahanao azy, tsy lavaka mibotsoka mankany amin'ny ilany ihany fa efa niditra tao ianao. Zay ny hoe mitarika ianao aloha ny ainan'io, hitanao tsara no ao anatin'io hoe tampona tsara ny any, dia ampidirinao ny ondry ety amin'ny vavany ety ianao. Tokony tsisy tafiditra sy tafavoaka eo eto amin'ny vavany ety ianao. Fa tsy hoe tsy mbola nijerenao le lavaka dia misy lavaka mivoaka nitoeran-kafa iny lasa tokoatrany izy. Zay le hoe mila mampianatra zany ianao amin'ny zavatra rehetra, mila mampianatra ianao. Tantara anankiray amin'ny Homère io Cyclope io zany Ulysse na Odyssée hitantsika amin'ny film. Nosamborin'ny Cyclope io izy. Zareo 12 lahy. Cyclope zany olona ngedebe dia tokony ny masony. Napetrany niaraka tamin'ny ondry anaty lavaka. Varavarana vavahady tokana. Eto koatra izy mipetraka tanao fa tsy anaty baiboly ihany ahitana an'io. Efa nohan'le ry ny ampahana amin'le compagnon Ulysse. Tsy hitany Ulysse zay atao ahoana ialahy le ry am-bavahady eo. Inona nataony Ulysse? Nalainy le ondrin'ny olona io ngoda be koa. Nalainy tsirairay ny namany nafatony tamin'ny ondry amin'ny kibony zany. Fatorana. Dia nitadiaviny ngeda ny rily satria tsy afaka maty tena iny nitondrany azy. Cyclope rehefa maraina navoakany zany le ondry io zany avoaka rehefa maraina. Inona nataony Ulysse? Natony le vy. Dia matory ny Cyclope io zany nitsatoany tamin'ny masony. Masony io manko tokana. Tsy mahafaty azy iny. Dia nivena anaty lavaka Ulysse satria banany le ry. Dia maraina izy tsy maintsy moaka le ondry fa ny masony tsy mahita. Ny sofony. Dia mandalo ny ondry tsapainy tsirairay mandalo eo. Ary fantany ireo. Na tsy mahita azy lasa. Ary anareo androany izy ihany natao mavesitra be nefa isan'andro eo mavitrika tsy fantany hoe misy olona ny eo. Lasa. Ulysse tavela. Navesitra be le ondry. Ary ianao ndray ny farany nefa ianao lehibe ny ondry. Inona ary ty ataonao ty izy. Nampiny le ondry zany nanositosika le ondry mivoaka izy. Tafa avoaka le Ulysse. Dia nilefa.
rehefa nilay Firlusia dia tonga ilay namany Cyclope. Very daholo izy ny ondriko rehetra, lasa daholo ny olona azoko tato fa naninona. Fa maninona ny masonao? Zaho izy ny vonon'ny olo izy namona anao. Ny anaran'ilay zalahy personne, zay naveny hoe personne. Tana amin'ny andro Homera tany efa nampiasa personne zany fa tsy le western iny. Personne inona? Personne, kinao zany tsisy namono fa personne ka dalanao ny teo. Dia amin'ny fomba tranainy, grika tranainy misy an'izany hoe miandro eo am-bavahady zany, ohatr'izay mihitsy le izy. Dia tsisy lany voanao io. Tsisy voana io fa eo izy mila maty io vao tafavoaka ianao. Tanao amin'izay le ohatra nataon'i Jesosy zany fanoharana tsotra amin'ny fiainana andavanandro. Fa mitantara jerenao film reny Ulysse, tantaran'ny Homera grika, dia misy an'izany tantara resako zany. Tsy maintsy niady tamin'io Ulysse vao tafavoaka tao. Fa ny fetsifetseny fotsiny nampiasa le ondry izy dia izany tantaran'ny Homera zany misy an'le cheval de Troie resahana roa reny anatin'izany boky zany misy an'ny tantaran'ny Ulysse na l'Odyssée. Dia izay zany le fampiarana azy hoe le ondry ao anatiny eo. Dia rehefa tsy hainao zany misaba tsara ny toerana metrahanao azy dia mivotsitra foana izy zany. Saotra indrindra tamin'ny fanazavana rehetra teo na efa imbetsaka ihany na inona mikasika an'ity mpiandro io. Na ny fandray dia ny zavatra fanontaniana anankiroa zany pastera no saika hoe manitikitika. Voalohany ao amin'ny andinin'ny fahavalo, mpangalatra Jolay izay rehetra tonga talohako. Raha dinihana le hoe izay rehetra tonga talohako mety avy any ivelany kanefa mety ihany koa avy ao anaty. Le anatiny teniny koa zany le ondry tsirairay. Dia faharoa, fanontaniana faharoa tapany farany izany didy izany dia azoko tamin'ny raika. Rehefa mamaky ny eo aloha zany dia afaka mieritreritra mandray hoe le didy resahana zany voalaza eo aloha eo. Fa ny fanontaniana zany hoe le nampiasana n'ilay voambolana hoe didy, asa misy antony manokana ve le izy pastera? Saotra to. Ya, le farany resako aloha le didy eo commandement zany ny programme am-piainana, ny consigne ny tiany resahana, ny tondro zotra azon'i Jesosy avy amin'ny ray dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Le azo fijaliana io resahana io. Io zany tsy maintsy atao, zay mahadidy azy Jesosy tsy maintsy ho faty. Zay nge mahadidy azy efa adalan'ny Jodasy reny namadike, fa Jesosy tsy maintsy ho faty, zay ny didy avy amin'ny ray satria nanota ny olombelona ka mila fanatitra. Zay le didy avy amin'ny ray. Zay tsy le didy mpitiavana io fa zay le didy avy amin'ny ray. Zay zany no destiné koa lazana azy, destiné Jésus zany tsy maintsy ho faty eo izy. Za mididy azoko avy amin'ny raiko. Manana fahefana n'olotra azy, nefa ny ray tsy maneran'i Jesosy fa ianao ihany ozy izy raha te hamonjin'ireo. Zay nge fitiavan'i Jesosy tsika. Jesosy nge raha tsy nety hamonjy atsika ne tsisy dikany aminy, tsy manala ny maha-Andriamanitra azy zany fa tsy manery anao izy Andriamanitra fa zay kosa ianao raha te hamonjy an'ireo dia tsy maintsy maty. Ary mandeha ianao lasa olombelona, amin'izay ianao maty, fa raha Andriamanitra ihany ianao tsy maty. Zay le didy zay. Zay natao hoe incarnation, tonga nofo Jesosy mba ho faty amin'ny azy fijaliana, zay ny didy azo amin'ny ray. Fa ny andinin'ny fahavalony ray sady ara-baky no arakevitra. Rehefa mampiditra ny ondrika anatin'ity vala ty anaty ala any anaty lavaka, ndraindray efa misy olona tonga taloha tao.
tsy hitako. Iny le mpangalatra sy jiolahy. Efa nitsofoka tory zalahy. Satria manko a, ina mahatonga an'izany. Raha tsy mitsofoka ao aloha izy a, indroa miady zay. Miady aloha zany izy hiditra eo a, dia miady koa izy hivoaka. Satria za eo, azonareo ve zany? Fa mahavoa kokoa izy raha miditra aloha ao anatiny ao, dia ao izy mipitsaka ao izy a, dia efa mahazo ondro zany izy miady eo. Zay ny ray. Ny ray arabaky teny ray a, tsy misy olona tonga alohan'ny vavahady rehefa manao trano. Hafahafa zany. Izy ny tonga alohan'ny vavahady, raha oharitsika vavahady tena izy zany le izy. Tsy tonga alohan'ny vavahady mihitsy ianao fa sampony zany. Vavahady foana no atao aloha zany amin'ny trano zany, dia misy vavahady zany. Dia izay indray ny dikany zany hoe zay tonga alohan'le vavahady zany a, dia mpangalatra sy jiolahy. Satria le vavahady indray ny tonga farany zany, fa ianao ny tonga aloha ao a, dikan'izay zany a, niditra tao talohan'ny vavahady ianao zany. Dia le vavahady ny tena manidy, mampiditra, mamoaka, manome aminy. Dia zay zany le hoe tonga talohan'ny vavahady, mpangalatra zany. Satria le vavahady eto olombelona. Olombelona io. Dia izy zany mampiditra ny ondry, dia izy mijanona eo. Raha misy talohany tonga tao a, tsy izy. Zay zany le hoe mpangalatra jiolahy izy zay tonga talohako. Izy io arakeviny dia lazan'le fariseho, le tary, le fariseho tary lazain'i Jesosy io. Ary zay matezitra ny zalahy. Reny tonga talohan'i Jesosy tokoatrany ne, rehefa nampianatra teo ane. Vao tonga Jesosy, reny le tonga taloha resahany reo a, raha oharina amin'le Jaona toko fahasivy, reo ny tonga taloha. Rehefa tonga taloha reo miankese olona foana antondraharaha. Ny fariseo zany miampanga olona foana, manlalana sy sisa, fa tsy mba misoveny olona. Zay ny tiany resahany hoe nareo tonga taloha io a, mpangalatra sy jiolahy. Ézéchiel 34 sy Jérémie 23. Izy zany manaraka, nanana 20 minitra manko tsika androany. Ato misy tole anankiray iny tsaratsara amin'le micro. Misaotra pasitera amin'ny fampianarana. Misy fanontaniana kely tompoko eo amin'ny 5:20. Ny anaran'i Jesosy miteny izy hoe manana ondry hafa zay tsy amin'ity valy ity aho, ary reny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko, ary ho tonga andiana ray izy sady iray ihany ny mpiandry. Resaka n'le mpiandry tsika teo, le ondry ray vala. Jesosy eto miteny hoe manana ondry hafa zay tsy amin'ity valy ity aho. Ondry very ve reo? Ondry midongy ve reo? Ray ihany ny mpiandro izy, misy vala maromaro zany. Ny raisan'ny ondry ve ny mpiandry, sa ny vala sy ny mpiandry? Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Io a le omaly. Jaona toko afiry moa le omaly. I tsy niteny ondry very, ary marina zay ondry hafa. Le Samarita aminary, ondry hafa. Tsy tafaraka tamin'ny jiosy reo. Ka rehefa vita hoy Jesosy le fanolorona ny ainy angoniko reo, ho tafavala ray reo. Rehefa lasa Jesosy nitambatra anatin'ny valany Jaona marina, ny Samaritanina sy ny jiosy zay mino an Jesosy. Fa lasa Jesosy zany mitanteraky io. Le Samaritanina ry nefa mino, tsy ondry very tsony izy a, le omaly zany. Fa izy fotsiny a, vala hafa. Satria mbola manina moa izy sy ny jiosy, tsy mifankavalo reo. Donc ondry hafa. Ondry hafa koa ny gentilisany grika. Le ondry hafa zany a, ecumenisme ny anarana ty amin'ny arivo taona ty arina ty. Io le ondry hafa, vala hafa. Vala hafa. Vala hafa. Fahafantaranao reo vala hafa reo, samy manaiky an'izy reo. Zay kosa aloha, fa misy vala tsy izy ihany a, tsy manaiky an Jesosy mpiandry tsara. Tsy izy reny, tsy vala hafa reny. Zavatra hafa mihitsy reny. Tahaka izany ny témoin sy ny sisa.
tsy izy reny antikristy reny, tsy valan'ny Jesosy mihitsy reny satria tsy mihinan'ny Jesosy, ny tikitaky doa sy ny sisa sy ny sisa, tsy izy reny, ny Yeshua sy ny sisa ny jiosy kristianina, tsy izy reny, reny tsy vala hafa, fa le vala hafa izay tsy manohitra atsika hoy izy dia maninona momba atsika. L'ennemi démon, l'ami démon ami, l'ennemi l'ennemi de mon ennemi. Zay rehefa mitovy ny fahavalo, mitovy havana, dia iray zany tsika na tsy ao anatin'ny vala iray, mana angono koa izy izy ho andian'ny iray ihany ny mpiandry, i Jesosy io mpiandry io, fa ny solo-tenany le mitarika azy ireo. Mitovy amin'ilay sarin-tariho amin'ny voalohany ihany ange. Le sarin-tariho amin'ny voalohany zany anatin'ny valabe anankiray ange misy olo samy hafa andiany, samy maka ny azy ao le matin, dia misy tsy mahazo ny azy raha vao tsy mahay miserasera amin'ny ondriny, dia tavelo ny anazy na manaraka olo-kafany anazy. Zay koa le fiainana, manaraka olo-kafa ny ondrinao rehefa tsy hainao mifanerasera aminy, satria rehefa maraina manko samy maka ny azy ry zalahy amin'ilay mpiandry vavady. Ianao zany misioka tsy manaraka anao izy. Zay zany le izy. Dia azafady pasteur fa rehefa saiko ampianako taloha le fantanina fa niteny ianao le ecuménisme dia iny notrany somary hoe nataitra moa fa saika hiresaka zay ihany dia arotiko izy ho resahako. Raha naraka le fampianarana hatramin'izay ohatrany tehiteny aho hoe eritreritro asa mety ho marina aveo hoe à la lumière ny Jaune, filazantsarany Jaune ve zany nahatonga ny ecuménisme. Zay aloha fantanina iray. Dia faharoa amin'izay nefa rehefa nandeha le tantara le fanazavana izy tamin'ny andro voalohany tsika ny resaka teto hoe matoa ny olona mitamatambatra mivondrona mizary tadiaviny ao. Ohatra zany ecuménisme eto amintsika ave zany natsangana le ecuménisme satria mizary tadiavina ao. Ina le zary tadiavina. Dia somary tariko lavitra ihany le ecuménisme hoe ohatrany ahoana marina le ecuménisme satria tamin'ny mois de mai tamin'ny titonty alohan'ny fête de mer angamba zay raha sy diso ahako nisy vaovao zay henoko ary hoe talohan'ny fête de mer zany natsangana ny tempoly lehibe ao Berlin, ecuménisme io tempoly io, fa mampiavaka an'io tempoly io ao daholo hatramin'ny silamo hoe anambatra an'io tempoly lehibe io. Ary raha ny vola zay olona anindry zareo ao anatin'io atao hoe tempoly lehibe izay atsangana io zany engany ho tsy ho diso ny fitarazana fa mahatratra 47 milliards d'euros ny vola olanina anaovana le ananganana le tempoly économique. Fa ny mahavariana fotsiny hoe maninona koa zany ny silamo tafiditra ao anatin'io, satria silamo koa tena tafiditra ary mety ny silamo raha tena mamatsy vola be le izy. Dia zay zany le ecuménisme zay zany no ny tenin'izay anao dia ohatrany hoe le filazantsarany Jaune ve mahatonga le ecuménisme dia ohatrany ahoana marina le ecuménisme. Soratompo. Tena marina dia marina le izy ny ecuménisme dia nandray anjara be indrindra tamin'iny filazantsarany Jaune. Izy iny manko le marana antsika azy rapitso. Ao no misy ny teny malaza hoe mba iray ihany izy rehetra. I Jaune zany mitena nahatonga sainany olona tamin'ny ecuménisme. Isaky ny ary zay no mahagaga rassemblement io division izy tsika omaly. Mampisaraka be filazantsara io fa izy io mampiray be. Eto zao izy miteny misy vala maro, misy vala hafa aminy. Ka nandray anjara be tamin'ny mihitsy ny filazantsarany Jaune zany isany nandray anjara be tamin'ny ecuménisme maka ao foana ny olona. Dia marina zay. Dia rehefa iray zavatra tadiavina hoe mihinan'i Jesosy Kristy, zay le tadiavina dia miray ho azy ny olona. Miray ho azy ny olona dia mianatra. Ilazako an'ilay izy ampianaro ny olona. Rehefa ampianarinao amin'ny olona miray io, ny tsy fampianarina misy manko ny olona hoe fampianarinao mampisaraka, tsy marina zany. Mampisaraka izy rehefa tsy lany ny vavoninao. Fa izy io mampiombona. Ilazako zavatra ny fiangonana zandriny zany. Nisy ezika nataon'ny fiangonana hoe ianareo manangana école théologique farafaratsiny na tsy manana faculté ary. Raha matadiditsika zany tamin'ny dirany namana adventiste teto tena gidragidra.
izy tena mandravarava mihitsy ary tena ozona sisa tsy ataony fa rehefa nitsanga ny école théologique njareo any Antsirabe jere tsara ny adventiste zao fa tsy miady aman'olona tsony asa azonareo lefa mianatra ianao voafetra ny avy mahita ny koa ny ianao hoe tsy anao rery le izy de miforitra ianao de nanangana koa zany ny fiangonana hafa manangana zany de hitanao fa modéré zay na tonga ny ny fiangonana FJKM mantarika azy ny FFKM nanomenariny hoe aza atao secte tsony narandreo fiangonana zandrina satria efa mba ohatran'ny vala hafa zareo reo zany fa le tena secte avao mihitsy zay zany hoe raha vao mianatra amin'ny olona lasa mitovitovy le feo tsy afaka nilika anao tsony satria marina ny anao tsy za rery ny tompon'ny fahamarinana andao tsika hitady fahamarina ambonana zay tenen'ny général teo de mahita ianao de manomboka tsy sa ianao miteny ohatra ekeko fa biby maloto ny kisoa ao amin'ny testamenta taloha fa ianao koa maneke fa zay nidiovin'Andriamanitra tsy maloto ao amin'ny testamenta vaovao de raha nga tsy mihinana za tsy mitabataba anao fa mihinana ary zaraka anao tsy mihinana fo malaky lany le izy de tsy maninona miray latabatra eo tsika ianao tsy mihinana za mihinana tanao fa manjary mifampahazaka amin'ny olona mifampahazaka amin'ny olona ianay ao anatin'ny fianakaviana misy an'izany miray latabatra eo de izy tsy mihinana fa zay mihinana mahazaka izy satria nampianarina izy rehefa samy mamaky mahita fa ny voalohany sasany ma koa i beboly izy tsy piany ihany no vakiny iny losoko ary zay manahiro le manipitsipika beboly io sao de iny ihany ny bebolinao fa le resta tsy izy tsony ilainy reny raha tsy pihina mba ho tadidy fa tsy hoe iny ihany ny ampiariko fa sisa rehetra tsy ataoko zay zany ray zay de le ecuménisme zany telo ny lalana voalohany zany cohabitation mba miara-monina kose zay zany dingana voalohany hoe andaotsika tsy fandoro fiangonana tsony amin'ny silamo ohatra zany ecuménisme resako hoe na izy rehetra na le samy FFKM na inona zay daholo antomboany hoe andao aloha hiara-monina za tsy manendrika anao ianao tsy manendrika anahy de miara-monitsika azitsika be zany na FFKM zay nantomboan'io miara-monina aloha fa nifanenjika be ny kristiana sy ny katolika tamin'ny andron'ny fanjanahantany frantsay fantatsika tsara hoe protestant KFM de katolika padesme ohatr'izay foana le natao zany sy nitakan'izany de nampiadina de ny voalohany ny ecuménisme zany miara-monina samy masina an-taminy rehefa zay zany efa tsara ny dingana faharoa miara-miasa hoe miaraka mitory ve sa miara manao sasoa ve sa miara manao projet ve efa tsara iny de ny dingana fahatelo miara-mivavaka zay zany lalana ecuménisme de ny dingana fahaefitra moa iny le hoe maray fiangonana zany ka le dingana atao zany zay zany atao hoe le hoe miara-monina zany atao dialogue interreligieux mifampiresaka zareo tsy voatery hiara-mivavaka ny dikany mifampiresaka fotsiny de zay zany mahatonga le izy hoe ny olona rehetra koa mahatsapa hoe ny religion de zavatra ngeza be tamin'ny firenena ary mety hiteraka ady mahatsiravina de zay avian'ny famatsimbola resahan'ny général teo andrao amatsy vola ireo dingana telo reo rehefa mahavita ny ray am'ireo de fa sava dialogue miara-monina miara-miasa miara-mivavaka tsy voatery tonga amin'ny fiarahana mivavaka io fa zareo efa tonga am'le hoe miara-monina fandimby miditra manko zareo mivavaka ao any Allemagne misy fiangonana marina zany fandimby miditra zareo de misy fotoana zareo miara manao fety de mbo milahatra eo fa tsy mbola tonga am'le dingana ty le miara mino finoana iray fa dingana mankany zava-dehibe zay le cohabitation zany ny voalohany ilaina zany atao rehefa misy fiangonana na fivana hafa de miara-monina tsy mifanakotabo zay tamin'ny premier poste koa ho amin'ny fasika eo zany ny mpitandra ny nentin-drazana le ranga sady mpitandra ny nentin-drazana no mpimasy no mamosavy
ny anarany koa efa dadarabe tena anarany koa io fa tsy hoe anara-pitaka zay ampitany arabe za mananjanaka kely ohatran'iny a io rangahy io rehefa niteneny olo ohatrohatry zao pastera lasa nitsidika tao aminy de dialogue zao ianao izy komitipokotany ianao dadarabe ray aman-dreny eto a za na pastera ray aman-dreniko ianao ka atsika miara-miasa raha misy zavatra amin'ny fiarahamonina ntsoa ia na amangy fa miaraka aminao a fa ianao ray aman-dreny ozy izy mbola tsisy pastera ny tenan'izany tamiko a na mpitondra vavahana fa de ho hitanao ny fiara-miasa izy fa tena mahafinaritra ianao i dadarabe io a vokatr' zay nantsony daholo ny olona rehefa amangy io a tsy manomboko io famangina manjo na ino io raha tsy tonga pastera rasa aloha ozy izy miandry pastera aloha mivavaka tanareo zany tsy manomboko io raha tsy eo pastera de tonga pastera mivavaka de izy miteny nandritra mitelo taona sy tapy mipetrahana tany a dadarabe sy pastera mideba am'le tanàna zay le hoe dialogue miara-monina sa tsy mikitikitika azy izy tsy mikitikitika ana ny olona miteny hoe maty eo ny zanako ao sisa io rangahy izy sady mivarotra rongony izy am'izany a fa tena tsy fanao ianao zany fa za mitena ny fanao veloma zay rehefa hiala tany a amin'ny fifaliana sy alahely fa tsy mbola zay le hoe dialogue zany hoe io zany a ampianary ny filazantsarany jaune ny araka ny famarian'ny fanamarian'ny tonton teo zany hoe tena marina hoe nisany natonga sainan'ny olona amin'ny ecumenisme ny filazantsarany jaune de io zany mbola toy izy namandrika kehitriny de le dialogue interreligieux zany a hatramin'ny olona tsy mivavaka mamatsy volana izy satria te ilamina izy mba tsy sy ny bombabomba mipoka tsy teroky tena be mpamatsy vola be le fiangonana tena marina zany satria ataonjareo modely am'izay mba misy manangana koa amin'ny toeran-kafa any le izy zany sady manana endrika moskeny manana endrika fiangonana manana endrika synagogue satria jiosy a silamo kristianina mifandimby ao de any Dubai zareo efa misy parallèle amin'ny amin'ny Dubai zany de io zany izy io zany ezaka politique internationale diplomatie zany izy io fa tsy de tanjona loatra hoe hivavaka iray finoana fa la paix fiadanana ny tadiavina amin'io zany hoe mbo tsy miady aloha zay ny tanjona amin'io zany de marina zay hoe filazantsara amin'ny jaune zany tena mandray anjara be mihitsy amin'ny ecumenisme ary zay mahatonga ato miverina matetika ato ny teny hoe fiadanana fiainana de anisan'izay koa ny fitiavana izy no marampara ia raha le tantaran'ny mpiandrondry a ny vavahadinondry a ary ny farany mpiandry tsara ny farany de izy io zany raha fahazahoako azy tsara araka ny tantarana andry teo a de fomba entin'i Jesoa nanehoana ny fitiavan'ny zanak'olombelona ary nanambarany fampianarana hafa mihitsy mba mora ndraisantsika azy a ilay fampianarana satria raha nomeny pastera teo le izy a hoe izy a mpiandrondry Jesosy io resany io a zay zany mission nidina teto tany izy a miandry ny olombelona de nitezainy aloha ireo olombelona ireo nasehoana ny olombelona tolotolo ny fiainana rehetrarehetra tao aminy tao a de avy eo mipetraka ho vavahady izy rehefa mipetraka vavahady izy a de hitany ray ianao mivoaka sy miditra eo ary zay le natonga azy ny teny hoe zay tonga talohako ao a mpangalatra satria tsy niditra teo vavahady fa nianika fivavany ambadika na nitady lalana hafa mihitsy ahafahana nandrova sy nanao zavatra tsy araka ny nitondrany Jesosy azy ary ny farany a de nambarany a fa izy ny mpiandry tsara de namoizany ny ainy mihitsy a satria tiany ny zanak'olombelona sisy obery a de mahatsiaro mihitsy zany hoe tsy haiko raha azosika le fitiavan'i Jesosy a tamin'ny fomba nanehoany an'ilay tantara teo a azahoantsika mitondra ny fiainantsika koa amin'ny ho avy a sy ny taranaka faramandimby rehetra
an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Sotra indrindra amin'iny zay mihitsy le izy hoe ny afaran'ny tantara zany dia tanteraka mihitsy hoe maty izy a mamonjy ny ondry. Zay mihitsy rehefa avy nampianatra na manana na sitrana ny karakara ny aro sy ny sisa dia maty amin'izay le mpiandrondry zany. Dia lasa izy zany dia napetrana amintsika le ondry zany. Dia etsika zany amin'le vala maro a zay samy misy ondry daholo a fa misy koa ny vala tsizo izy a. Dia eto zany tsika amin'le hoe misy vala maro eo. Dia itsika zany samy mieritreritra hoe mpiandry tsara sa mpiandry ratsy. Itsika zany a mizara roa hoe izy amin'ny hevitra ny teniny hoe mpiandry. Rehefa manana leadership ianao mpiandry ianao zay. Izy mipetraka amin'ny terany ondry. Sy ny mpiandry ihany manko ny kritikina teo fa le ondry koa misy manongatra, misy midongo, misy manoto. Dia samy teo anatin'le fampianarana. Raha mipetraka ondry ianao a, ianao ve le very lava, tadiavina lava sa efa midongo mihitsy a, sa ianao le manongatra sy manoto. Dia samy maka ny anjara zany izy zany. Fa tsy hoe za tsy mpiandry zany dia mangatsitsika tsy zay le teneniny teo. Samy manana ny anjara zany reo a, fa misy koa ny ondry mandongatra. Manaikitra ny sasany. Dia misy ndray ny ondry a mankatoa tsara zany mihainy feno dia manaraka azy ozy izy. Dia iny zany a antsika ondry indray zany iny. Fa itsika rehetra zany a sady mpiandry a no andrasana, zay ny tena marina. Satria io zany a azonao amin'ny expérience. Ireo miaramila ireo raha tonga teto a dia ompainy lehibe ny ireo rehefa miantso azy ireo. Dia hoy za hoe ohatrany manahirana anahy zany ireo a, nantsoko le miaramila rehetra teo avinareo a. Zaho a ohatrany tsy azo azoko le manompo aho a, fa za mahay manompo. Ka za mififidiko ianareo a, ina amin'tianareo a, ompaina sa siahana, sioka zany. Dia zalahy izy koa ny ty ompaina pastera pa sioka. Zao a misioka dia tongonareo. Dia mandraka zao 12 taonareo fatotra vao misioka dia tongo reo. Zao nefany be dia be ny misioka ao. Fa tonga dia daroka ny azo lahy o zalahy. Satria hainy zareo hoe efa hainy zalahy reo manavaka ny antanika reo. Misy manao masioka io tanao azy. Dia zay le sary io zany azo ampiarina eo amin'ny fiainana tsotra na amin'ny zanakao an-trano a. Zavatra nataon'i Jesosy zay le fanoharina zavatra pratikana io. Isika anatin'ny tokantranontsika ne misy morsa daholo e. Dada za mitonga zany. Fantatsika na ny fomba fandondony an'ny olona trano io a, lazakanareo fa tsisy mitovy. Tonga dia fantatry ny ankizy hoe dada zany. Tonga dia fantatry ny olona hoe nena zany. Na ny fomba fitenitsika io tsy mitovy io. Isika manana astuce kely zay raha mitonga tranontsika tsirairay avy ihany. Dia ohatr'izay koa no atao fa le sehatra fotsiny a, zay natao hoe macro sociologique. Le sehatra fotsiny ngeza be, fa le zavatra ataontsika anatin'ny trano ihany io. Manana fomba tsika zay tsika mamboanantsika malala. Tsika raha malala hoe reny mpianakaviana malala hoe ianona ninambary teo. Nareo vehivavy malala an'izany tsy fantany fomba fihinananao. Vehivavy mahay an'izany hoe ianona ninona teo izy izy. Fantany hoe aiza izy manomboka, fantany hoe izy tsy magorombilia, izy tsy manao an'izao a, fantany. Dia ohatr'izay ihany le izy fa miditra amin'ny sehatra ara-panahy. Zay angamba ny androany fa dia misaotra antsika rehetra ny ahitra hatramin'ny farany. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana nahatanteraka izay fotoana izay. Alohan'ny hamaranana fotoana dia misy andray fitenenana fohifohy mahakasika ny samy hafa. Sararira tompoko manarora kely vetivety fotsiny mampatsiahy ny mikasika an'le ho an'ny komity zany aloha le fivoahantsika izay atao amin'ny saposy 17 a dia efa mandeha ny fisoratana anarana dia manentana antsika isoratra anarana. Dia faharoa manarak'izay a mikasika ny rodirodin'ny mariazy kristiana dia efa mandeha io fisoratana anarana. Dia ho an'izay mbola tsy nisoratana anarana amin'ny lahady zao ny farany na ho an'le mariazy a na ho an'ny izay ivoaka le komity ivoaka ny saposy 17 juillet. Dia mikasika an'izay indrindra zany a dia mba miangavy kely vetivety rehefa avy eo izay membre ny bureau sy ny komité to mba hijanona kely vetivety sika mizara kely dinihana kely a dia angaviana koa paster mba hijanona kely ao anatin'izay dia mizara ho tapahana kely vetivety. Misaotra indrindra tompoko.
amarana fotoantsika ry havana ho ataontsika nira fa 7:30 alohan'ny vavaka. Tsika misaotra anao zay tompo fa ianao tokoa ny mpiandry tsara nanolotra ny hainao monjy anay ndrety zay sady mpiandry inondry andrasana hietretinay zany ka ianao fanamasina mpianatra anay momba an'izany raika soty zay dia ianao mpiandry tsara no hitantana anay ka taiterao amin'ny olonao ny sodranonao ny fahasoavan'Andriamanitra avy amin'Jesosy Kristy le mpiandry otro lehibe ala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy nay hitantana ny dinareo n'aiza n'aiza alehanareo ka ho tahino raha miditra ho tahino raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Petraka hivavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Soarantsika rehetra zany.